Tantaiko. Ny zavatra fohy ihany angamba ny azoko tenenina mikasika an'iny dia ny fahavonona ny fanjakana malagasy voalohany indrindra ny ara-iasa amin'ny SADC amin'ny famahanana ny olana raha misy moa ny olana satria ny fiainana dia mandeha tsara eto Madagasikara. Ny androm-panjakana miasa manao ny asana zany hoe tsy misy olana eto Madagasikara aloha raha ny fahitana azy. Fahavonona ny fanjakana malagasy iara-iasa amin'ny SADC tirosotsika makany amin'ny fifidianana zay. Fa manaraka an'izay ao anatin'izay fiarahana zay dia tsara ho marina ihany ny resaka atao hoe misy resaka kely somary mila petraka ilay hoe inclusivité. Ny inclusivité mikasika an'io fikoanan-doham-pirenena dia efa mazava ny position-tsika aty Madagasikara fa ny inclusivité dia ny fampandraisana anjara ny rehetrarehetra eto Madagasikara, ny fampandraisana anjara ny vehivavy, ny ireo manana ny fahasembanana, ireo fikambanana, ireo tontolo ambanivohitra, dia ny parti politika rehetra tsy ankanavaka eny fanano-mpanohitra azy. Ny mpanohitra rehetra dia andray anjara amin'io fikoanan-doham-pirenena io. Fa saingy kosa ny tsara ho faritako eto dia natokana ho an'ny malagasy io fikoanan-doham-pirenena io fa tsy ho an'olona avy any ivelany, tsy ho an'olona tsy malagasy. Mazava angamba tiako tenenina amin'izay malagasy no mandray anjara amin'io fa tsisy olona izay eritreretina efa tsy malagasy ny mbola handray anjara amin'io. Zay angamba ny mikasika ny resaka inclusivité iny. Ny mikasika an'ilay resaka hoe mpanao politika zay exilé politika zay le soratra amin'ny soratra ao ny ady tsotra no avaliko an'iny tsisy olona nanenjika mpanao politika ny teto fa ny zavatra nisy teto raha ny asa nataon'ny fitsarana ny fahitako azy dia olona nangalatra nanodikodina volam-panjakana nampahantra n'ity firenena ty ny varotra ny arim-pirenena no enjehny fanjakana ary reo olona reo ny tsy nenjena fa izy no nitsoky ary matoa izy nitsoka misy ratsy nataony eto tsy manakana anjareo iverina ane zany fa ny fanjakana malagasy dia manenjika ny olona zay nanodikodina volam-pirenena sy arim-pirenena. Zay no azoko tenenina amin'iny. Misaotra tompoko. Ny faneho-kevitra momba izay raharaha ny SADC izay tsy misy gadra politika eto Madagasikara hoy ny Prime Ministre Mamitina Rajoelinarisona raha nanontaniany ny mpanao gazety androany. Namaly ny fehi-kevitry ny SADC izy izay mitakany amin'ny tsorana n'ireo voafonja politika noho ny tsy fanarahan-dalàna avokoa no nisamborana ny izy ireo hoy ny Prime Ministre. Ankoatr'izay dia no marihiny fa tsy maintsy mankatoa ny SADC i Madagasikara ary faranana ny volana Desambra 7 arivo ny fitondrana fanavozana ankehitriny. Raha tsika tahaka izao ny resaky ny Prime Ministre fandraisam-peo ny Obinandrianina Barjon. Zany eto nanao fandikan-dalàna daholo ny olona migadra eto Madagasikara satria mahaleo tena ny fitsarana malagasy tsy mitsabatsabaka amin'izany ny gouvernementa dia aoka zany sy olona nandika lalàna hiatrika ny fitsarana io fa tsy misy gadra politika eto Madagasikara. Ny calendrier-mentsika ny SADC dia ho tanterahana zany hoe ho tapitra amin'ny Desambra 7 zao fanavozana zao. Amin'izay fotoan'izay zany efa tokony voafidy ny filoham-pirenena tena hitondra ny Madagasikara aorian'ny fanavozana. Tsy ohatran'io tsika. Zay no engagementsika androany. Fivoriana natao amin'ny teo anivon'ny SADC omaly izay tsy natrehan'ny Madagasikara moa zany izy io satria hoe i Madagasikara ilay voaresaka ao anatiny. Raha mijery an'ilay fehi-kevitra navoakan'ny SADC zany dia tonga dia mahatsiaro ny krizy izay niainantsika zany talohan'izao dia ny 7 hatraty amin'ny 3 rehefa jerena ilay fehi-kevitra ny SADC satria dia neo ihany zany no verimberina fa ny anaran'olona fotsiny no miova satria raha tsika mahita le izy dia ny hoe mila voaka ny gadra politika mila miverina malalaka eto ny fitondra teo aloha rafezina zany le izy dia zay io ngamba misy lafiny zavatra mila jerena hoe mila itovizana ngamba ny famaritana natao hoe gadra politika
fa natao hoe gadra politika zany amin'ny sadeka dia ireo rehetra nangorokarena namotika antia Madagasikara ty dia nanapa-kevitra ny voaka malagasy hanongana azy amin'ny toerany dia zay zany natao hoe gadra politika ho an'ny sadek ka ho anay matalivon'ny trafo sy ny kasimo maditana hoe raha sanatriavony vava itsika manaiky ny zavatra sahala amin'izany io zay dia tena atsika koa zany vonona mpanjakany tsy maty manota eto amin'ity fireneny ity satria mahatonga naongana ny mpitondra teo aloha ary zay otrikafo dia assumenay zay hoe zay isan'andray anjara ny fanonganana nia Andry Rajoelina fa tsy miolakolaka ohatran'ny hafa akory zany ao anatin'ilay izy toy tsisy antony loatra ny tolomana raha ohatra ka zay zany no teren'ny sadek idirantsika eto amin'ity firenentsika zay dia manamafy firenentsika ty anjaratsika no mitadin'ny fomba mahatsika ny olana eto anjaratsika mitadin'ny fomba ampandrosoana nyty fireneny ity fa tsy tokony isy idiran'ny sadek velively mihitsy na ny hoe ny sadek no amarika ny hoavin'ny Madagasikara raha ny fahenina amby 20 volana jona teo dia mazava tsara ny kabarin'ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana zao hoe mbola tsy mahaleo teny tsika fa mbola ekinantsika aloha avy any ivelany ihany koa ny fampandrosoana ny fireneny indrindrandrindra ny lafin'ny politika ka io zany le izy io satria tena sanatriaviny vava hoe manaiky azany tsika dia tena mbola namafy tokoa ny fiankinan-doha ara-politika atsika any ivelany ka ny fanovana ve isika rehetra no antony manana toe-tsaina miabo ary atomboy aminao ary aloha ny fanovana e be azo ny ankohonana aitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarenana efa misy antsy vonina sady ozy ny teknisiana dia ampidiritsika isy miraba ary salama eny ary afaly mirabany topradao mirabany fiamindrezana satrany saramanitra daholo tsika rehetra fanamariana kely angamba momba leva misisia tsara le fetsisisia mipy dia natao teo mamasina fa ho atsika le tsy haiko na mpanao gazety na inona eo amin'ny teo amin'ny piste mpanaovana revue militaire teo tena fiainy misy tsy nahita le olona teto ambany ary remarque le olona teo ambany teo amin'le tribune tsy nahita tsisy nahita le olona misy takona misy tsy mpanao gazety le izy misy olona tsotra tsy manao inona fa dia mitsangana eo mandalo le revue dia mitsangana eo tsy mahita inona misy dia efa mboatsan'izay mba tokony asiana hoe angle azahoana sary angamba ny tena metimety kokoa amin'ilay izy akatsika sary na tsy haiko amin'ny anjanjeo tomatyravalomanana le dia mba rehefa mandeha koa ny raha-pirenena fa ny voateny rehetrarehetra iny ny garde présidentielle rehetra angamba no afaka mihetsika ny olo-pirenena rehetrarehetra tokony manaja le raha-pirenena tsy mbola misy makasary dia misy mandehandeha nefa ny raha-pirenena mandeha dia angamba iny momba le resaka misy fanehoan-kevitra hoe nataona na FMI malagasy ny malay manina ny olona taloha le olona le teo aloha teo ny vahoaka malagasy fa fahavoazana misy dia manialo hoe dia soroisako mihitsy fa izahay tompoko vahoaka malagasy tsy malahelo any amin'izay matoy Andry Rajoelina zany satria mafy ny ainanay tamin'ny Andry Rajoelina fizarana koveta kosa ve nandeha ampitahanao tsy ataon'ny fanavozana dia malahelo ny olona malahelo azy ny olona tsia sao dia mba diso zany eritseritsao zany tsy izay ny antony alelova malagasy ny nandeha matoy Andry Rajoelina na ahoana na ahoana mafy ny ainan'ny olona tamin'ny matoy azy zao kosa ny efa mba misy fivoara zao ny lalana vita ny fanamboarana mandeha efa mba mandeha tsikelikely izy ary io fahavoazana ozy ianao fanavozana mahavita zay zavatra zay efa firovolana ny tonga ny tao zay angamba va misotratao sao dia mba disy any le fanehoan-kevitra zay misotratao politika moa le izy dia samy mba mety mandandy izy hoe izany misy fironana amin'ny zavatra ohatran'ny avoana dia mba mikolokolo an'izay koa isan'ny vaovao tao amoron-davany amin'ny hoe ny fanamboarana ny lalana erany amby le mampifandray amin'ny bongo-lava marapatonga ny melaka zany dia any no isan'ny hosantarany vavasa lehibe ho ataon'ny Jenny miaramila dia nahazo fitaovana zay nandray anjara tao anatin'iny 26 iny raisina aloha ty antsy manaraka ty miarabanao ary salama tompoko allo eny ary
miaraba mito miaraba anareo miaraba antsika rehetra teny sara manitra tsika rehetra ye atanteny resaka fanatanjahantena fa mahafinaritra be iny aloha fa ny any iverena kely ny fitokonana ataon'ny taxi be tiandavo mangana sisiny tanany any anjero soferana taxi be sy mpanao receveur eo indrindra ny tompona fiara mandrisika ray fanaovany polisy kolikoly fa io raha tena hoe tsy fahazakany zareo mizahatra ataon'ny mpitandro filaminana ny tena nanaovana fitokonana na azo rariny sy tsy mitsy zareo fa zareo manazatra an'ireo olondreo anao an'izany ka reo rehefa zatra dia lasa midinitsindramo izy dia ino ataony dikan'izany samy tsy manajalalana na mpamiliny taxi be na ny tompony taxi be na ny receveur na mpitandro filaminana fa tokony fanaja reo fanaja ny mpandeha dia tsy mahazo tombony ao anatin'izany rehetra zany fa mpandeha zany amin'io dia nisan'le foana isak'izay mandeha satria maninona iarany hoe mitokona ny taxi be tsy fampaliana ataon'ny mpitandro filaminana iarany hoe izay tsy te hiasa fa amidiny any zay miasa farany iarany taingimbe vaky lala tsara miaritra ny fotona sy ny hoe paratsiny ny fiara iza no tsara an'ilay fiara ekeko tokony harovany nareo tokony tena manaika hoe tokony narovany nareo satria miantony anareo koa fiarina madinika salasalany fa ny dikan'izany tsy gaboraraka ny dikan'izany fa misy taratasy fifanajany zany ary azazarina ny kolokolo reo polisy reo fa rehefa tsy mety fotsiny ny ataondreo tonga dia manaova fitokonana hoe tsy mety ny ataondreo nareo manazatra andreo anao an'izany ampriatiny nareo ka ny any tiako tenenina zay zao misy lalàna ara-panjakana dia ny taratasy atao izay taratasy ny fanarahana ka raha ohatra hoe misy mpizakanareo momba ny ataon'ny mpitandro filaminana namanareo any mpandeha namanareo zakay fa tsy hoe izay te mememena aminareo mememeny zay no kalitabo raha miservisy atolokareo ye ny onivon'io moa zany ny tanàna Antananarivo renivohitra anisan'le fitakin'le mpitokona tamin'iny fotoana iny tamin'ny talata heriny izy iny ry hitahina kely le hoe DTMU de ny lehiben'ny polisy munisipaly aloha zany no mitatana vonjy maika ny asan'ny DTMU zany amin'izao fotoana zao de commissaire Tsiky zay moa le anarany lehilahy io daoary miaraba tompoko miaraba miaraba ny top radio manao ane sady Saramana tsika rehetra miaraba amin'ny Brito zany Brito tena mba hiteny kely fa tsika gasy zany dia tena tsy fanaradalana satria izao efa niteny zany fanjakana hoe tsy azo anapoahana aty popoka sy mipetara sy ny lazera mitarataratra teny aminay teny alasora teny tena tafahoatra nefa 27 mbola misy mipoka sy ny karazany sy mitarataratra sy ny popoka sy dia zay matoko hoe tena tsika gasy zany atao hoe tena teny alako tsiny voaolona tsy anaradalana be dia anankiray manarakarak'izay koa le eny alasora zany tokony mba tiany lehibe ny tanàna WC public satria rehefa nivoaka ny nanao fety tsy hanao fety rery anao fitokondray koa nefa fa rehefa hoe mba hoe mponina alasora betsaka tokony mba tiany WC public fa aza dia variana manao an'ireny resaka hoe arean'ny bus sy ny karazany ilainy reny fa mba manentana amin'ny monsieur le maire sy WC public fa lasa maimbo ny tanàna tena maimbo le tanàna eo amin'ny commune io zao misy dalina kely zay mba hitarainana aminy fa tena mamoaka fofona arean'ny bus le izy dia mba manentana ny be ny tanàna ianao aza variana manao anasana fa mba jerevo le WC public ho an'ny be sy ny maso saotra anao ary ao anatin'izany io dia ifampitezana moa zany mikasika an'io resaka fahadiovana io le
tsy fahampian'le toeram-pidiovana lizy andao avam-bola ny commune urbaine ny Ambositra zao dia nanao fotodrafitrasa hoe maimaim-poana ny fampiasana an'io resaka toeram-pivoahana zany ho an'ny daholobe. Ndao aloha raisina ny antso manaraka etantanarivo ohatrany tsy de misy an'izany. Eny ary. Allo topy. Manao hoany e? Miaraba mimpanolotra amin'ny fandarana. Miaraba tompoko. Na ianao le ohatrany hoe hevitra ny teneninareo teo ale hoe le zavatra maitso eto amin'ny firenena mampidi vola ho an'ny tanindrazana. De mitodika any amin'le za zany le député any Toamasina tsy haiko fa firy fa voaloha sa faharoa le hoe atao le varamata. Za ve de tsy mba dinihana ve zany farany kely indrindra mba mandinika an'izany kay hoe mampidi vola ho an'ny firenena le zavaboary nefa de maika ianao hiazakazaka hoe mampiditra an'izao io fa ndao atao. Allo mandinika tsara monsieur le député aika misy zavatra ho entin'le izy de mitodika any an'le zavatra le eto amin'ny firenena zany manao rangaha io mpitondra fanjakana io tsy zavatra lavorary zany fa manao izy tena manao izy satria teo na Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny firombony tapina pataloha ary tsy vitany tompoko mialatsiny ho anareo zay fomba azy mialatsiny tapina pataloha ary tsy vitany mialatsiny misaotra topo radio. Dawary sorana amin'ny fanehoan-kevitra voraisina ny antso manaraka rehefa misy vonona miaraba tompoko manao hoany mbola tapaka izy afaka mamerina miantso ianao raha ohatra mbola ao ambady eo iverenana ihany le hoe fanamboarana ny lalana tsy hoe tsy misy fa ratsy de ratsy ary andro ary herinandro mihitsy vao mahavita an'izany hoe tsoro mandidy mandeha mankany mainty rano zany isan'ny lara-pamehana ho ampiasaina le fitaovana vaovao sy ny famerenana andray ny Jenny miaramila iny lalana iny ndalo raisy ny antso manaraka ty miaramba tompoko. Salama Iseda ohatra mba misy fanenkivitrankivy ohatra tsy de tsara ihany le fanendrena président Bokotany satria indraindray olona tsy mahafantatra ny olona atao Bokotany koa ny tendren'ny fanjakana tsy maninona tsy mety vera mba ohatra hoe vidina le izy karaha lany ny olona inona mody olana fa ohatra ny ety aminay ety Ambobata zao nenenina be ny olona izany président Bokotany zany sosia de ohatra mba manentana hoe rehefa tsy mahita soloana alao fidina le izy tsy mampandroso le fanendrena tena marina de mandinika kely resaka géométrika eny mbola mbo miantsy ihany sao de mba misy ary le vola mba tokony raisina hitao anatin'le tombokandro kely ray fa tena efa ela sao de mba misy iny satoko raha tsy diso nisy fampitambahoana atao le tompona ndraiky tam'sahana lesaka biometrika tao anatin'izay namoany atotanisy aloha eo amin'ny 5 tapitrisa mahery eo zany ampahen'ny malagasy zany hoe efa vita fandreketana zany amin'izao fotoan'izao de misy ihany koa le resahanao zay hoe tambiny ho an'ireo mpiarakara lizy mety misy zay raha tsy diso atao anatin'ny valanesako an'ny mpanao gazety zay nataon'le tompona ndraiky mikasika an'ity resaka biometrika ity dao ary miaraba tompoko. Salama e. Miaraba tariny saramata tsika rehetra eny ary de amin'ny letra malagasy rehetra resaka voalohany resaka diramalo ny besaka ty tena aty aminay aloha zao dia tosity de tapaka nomboka tsy haiko atao firy maraina izy ty fa somary maraindraina ihany le fatapahana de hatramin'izao aloha mbola tsy miverina aloha ety fa de mihaino radio amin'ny telefôna ny tena anay zay tanina foana aloha zany aloha tretiny amin'ny ministera sy ny any amin'ny jirama zany ny tena lahara-pahamena zay ny tena fanapahana ohatry zao sa hoe inona ny tena tiany eto prestataire mihitsy zany aloha satria raha araky ny efa olana fantatra zany de efa hoe reto prestataire reto mihitsy ny tena olana amin'reto jirama fa tsy ny piasan'ny jirama na ny fitaovan'ny jiramako satria zany mba tena alairany ho an'ny député aiza mbola tsy mivoaka izy eo izy hoe nanahoana le toerana irairaina mihitsy satria tena mijaly zay tsy nanfanaraka mihitsy hoe andehanao hoe atao adiny iray na adiny roa ihany ny tapahana fa de hoe tena fanasorana nreto contrat ny jirama sy ny fanatsarana le délestage ndrano tapaka ty rano zao aloha marika ty de tena ohatrany hoe angamana tsy hoe falarano angamana ty savy aho faharoa
resaka fety afankazana fety dia tokony famindrihana foana fa misy le ray aman-dreny zany tena hoe afantenena hoe tsy mandalaza omena ny kisikely omena zaza le lazia tena mahasosotra izy ohatrany hoe le tena veny no sarotiny sa le ankizy no manao foana nefa le ray aman-dreny mihitsy ny tena tokony mba tena hoe rehefa nytenena aza mamena ankizy le lazia fa tena manimba any maso ny fitopa fiara sy ny levaleva zany tena mijaly misy kiriny ankizy ataony sofera hoana le ivoaka dia miendrika an'le olo fa mba etany tsika ray aman-dreny le voatrindreo dia indrindrandrindra koa hoan'le tile bavampa be rehefa fety mba tokony tsy mena ankizy rehefa le hoe tena any amin'ny toerana le mpanaovana fitany amakanaria ohatra le mamasotro zany vao tokony maraina fa vao maraina mbola tsy mbola tsy misokatra masona dia bavampa nefa eniny vao maraina nefa dia mamana raika sotatsika rehetra ndao ary manao hoana antso manaraka ay mbola ndao ary miaraba tompoko miaraba salama e salama tompoko nenay mifity-maly mafinaritra faminahitrika vetedobe izaka fangenivona zany ohatra tobile zao biopetrombe nafinaritra misy ony tobile ay hoe misy zany vitangazary zao makaleky andriamanitra maefa zafatry manandata mavoaka nytodoko ny marasinizy rehefa koa le filarany mazao le todronaka ty moa abana efatra ny vaovao tao indrovosanina zany taky tifitany ihany na tena nybaribary tifitany modato rasazara maborova tifitany isy tifitany ambotsohotra sarina ny tena mba dia aveo marandiva le fitaovana rambalato hoe fitaovana fanjakana tamin'ny andro radiola tamoeny ny fandanina andropiny rehetra fa teo maefa tikasy district indra tokony asino io atao teo tamin'andro radiola tolo dia mandeha koa le resaka atao hoe ahoana ohatra mety any de atofanoka amreny mety hoe atao district Votaniva de Satemban, você eu tô vendo se eu tem uma casa, uma muito bem lá perto, lá fazendo a banana de também lá, o planado de tem e não me tem só cap, não tem do tudo, ai tem só tava tão muito tarde né? Só fiz o como tá, não tá de tudo. Ie. Tao anatin'le tamin'iny efa misy antso fa aiza ry fa isan'ny mba nandrasa koa aloha tao anatin'iny hoe raha mba nisy karenjy mba parady tamin'le 26 juin iny ndao aloha raisina anao miaraba tompoko vinakira tento zavatra iandika zavatra le resaka fitotaomamasina hatramin'izay aloha tena atsona amin'ny tamazam-bola foana tamazana zavatra foana le fijeriny matso na ohatra zany ao mamasina satria ina ny tena antony minolo zany fety zany tsy mila andeha ho tambazana zavatra ny vahoaka ao amin'ny firenena dia anasika ny fety-pirenena zany fa ny tika dia tanina tambazam-bola ny vahoaka anasika ny fety-pirenena dikan'izany zany misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny zavatra nataon'ny mpitondra fanjakana mahatonga an'le olona tambazana vao mandeha manasika misy ohatr'izany resaka fananganan-tsaina mila fanentanana vy ny fananganan-tsaina tsy mila fanentanana zany fananganan-tsaina fa fahatapatena ny vahoaka hoe mba eo tena tokotra misy matoa zany mbola mila fanentanana ny fananganan-tsaina dia mbola tsy mahalo tena ny vahoaka mbola misy fahatsapana fa misy zavatra tsy fena ao anatin'le fahareovan-tena ka mba jerena zany hoe ianareo mpitondra ianao mpitondra dia nareo no mandinika ny tokony ataonareo fa tsy mivahoaka na le hotaninareo menareo tambazana zavatra foana zany le zavahoaka rehefa misy zavatra rehefa tsy misy zavatra kely tambony dia tsy maintsy andeha tsy anatrika tsy hanao zavatra zay foana zany le asa hoe rehefa ianareo mpitondra dia tokony mba arajao le izy hoe jereo ny zavatra tokony mety ho anjaran'le vahoaka sy ny tsy mety amin'le izy fa tsy hanao tambatambazana foana totra ihany tamin'ny andro ny rajoelona dia tambazana vao manao zavatra tambazana vao manao zavatra dia mena vola toatra zany
Efa dia mampitonga saina ianareo tsika vahoaka moa zany tena tokony tonga saina tokoa amin'izay zavatra hoe tsika hoe divido tambaza zay foana rehefa anao zavatra sodabetsaka tetoka ratsy foatsika reto eny ary dia mbola afaka mandray antso anakory eo tsika raha ohatra ka misy vonina eo efa mba nanao an'ilay tsika hoe fanamiana malagasy isy manao tosika ihany ao anatin'ireny ataontsika hoe famelomana na fanomezan-danja ny vokatra malagasy dia mamelona ny indostria amin'ny kolotsaina zany satria tsy vitany hoe fitafa ny ao amin'ilay tsika hoe randrana ny fanaovana an'ireo ataontsika hoe